Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any. Minova salama tsara antsika. Zao indray zay vao hitahita kanto vao éveil. Tsy hoe adino fa noho ny asa mandraharaha dia maro loatra dia tsy tena ana fotoana piry fa nanokana fotoana manokana ho antsika izay mpanaraka ny faux éveil androany mpanaraka ny kanto info satria fa mihamaro dia mamaro zany manaraka ana amin'izao fotoana zao dia natokako anareo manokana tia fotoana androany tia azadino ny manao commentaire, azadino ny manao partage, azadino ihany koa ny miabone. Androany sika resaka fanafody, resaka aretina na marimarina kokoa iresaka ny hoe aretina amidy. Resaka ny aretina amidy sika androany. Ny eto ambonin'ny tany dia maro ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Misy ny mamorona molécule, misy ihany koa ny mamorona aretina manokana mba amoronana molécule vaovao indray satria raha tsy misy ny aretina, tsy misy ny fanafody, tsy misy ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-panjakana dia raha tsy misy ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-panjakana dia tsy misy ny vola anaovana fikarohana ho an'ny laboratoire pharmaceutique. Dia androany zany resaka aretina amidy izay aretina foronina amidy ho an'ireo olona izay tsy marary, fanafody amidy ho an'ireo olona izay marary. Izay no resantsika androany hoarana kely vetivety aloha ny fandarana dia ny laboratoire manao recherche mamorona fanafody molécule vaovao dia dikan'izay tsy maintsy mamorona aretina vaovao satria ilay aretina foronina no amoronan'izy ireo ny molécule vaovao. Izany hoe ny aretina zany amidy ho an'ireo olona izay salama. Olona salama ny varotana an'izany aretina zany fa ny olona marary kosa indray varotana ny fanafody. Nandritra ny taonjato iray mahery ny fanafody dia nanampy ny olombelona namasitrana ny aretina. Lasa mifanohitra tamin'ny tokony ho izy arak'izany ary ny fanafody sy ny aretina taty aoriana satria lasa fitadiavam-bola, lasa dokam-barotra, lasa marketing zany izany resaka fanafody zany fa tsy ilay efficacité na tsy ilay fahasalamana azo avy amin'ny fandraisana fanafody tsony ny zavatra misy dikany amin'reto olona reto fa dia ilay vola miditra ao am-paosin'izy ireo sy ny dokam-barotra. Aty amin'ny taona 70 ny industrie pharmaceutique dia namorona zava-mahadomelona mba nasitranana aretina maromaro. Ho fampitomboana ny tombobarotra dia nanjary lasa aretina vaovao izany varotra izany mba ivarotan'izy ireo ny zava-mahadomelona. Misy ambaratonga maromaro hita ao anatin'izany hetsika zany hita ao anatin'izany varotra aretina zany. Manomboka hatramin'ny tahany cholestérol avolenta ka hatramin'ny fikorotana ny taovam-pananahana mahatonga ny fahamombana, eo ihany koa ny fikorotanan-tsaina ary ny aretina bipolaire. Izany rehetrarehetra zany dia azo avy ao amin'ny fomba fikarohana ao anatin'ny laboratoire pharmaceutique izay ataon'izy ireo satria ny molécule atao anatin'izany fanafody zany dia sady manome aretina mahatonga ny hypertension, mahatonga ny diabète, mahatsentsina lalandra, mahatonga aretina maro isan-karazany. Avy amin'izany ihany koa ny azahoana aretina bipolaire na ny autisme. Izany fivarotana aretina zany dia manimba ny paikady momba ny marketing sy ny serasera napetraky ny industrie pharmaceutique miaraka amin'ny fampianaran'ireo manam-pahaizana sy mpitsabo momba ny fitsaboana. Ny fanafody ho ateo dia misy molécule 5 tsy hita ny isan'ny molécule mety hifanerasera amin'ny métabolisme. Mety ho voafetra arak'izany ary ny tsenan'ireo fanafody ary nanomboka teo no natonga ny zanak'olombelona izay namorona karazana molécule vaovao mba amoronana aretina vaovao. Eran-tany tamin'ny taona 2014 ny sivy amin'ireo orinasa 10 ambony indrindra dia nandany vola bebe kokoa amin'ny resaka marketing faty amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fahasalamana.
Any États-Unis manokana zao ny teti-bola fanaovana dokam-barotra ho an'ny laboratoire anankiray dia mandany mitentina 20 miliardy dolara isan-taona. Ny ankamaroan'ireo teti-bola dia ampiasaina amin'ny mpitsabo mivantana, any amin'ny dokotera mivantana. Raha ny eto France fotsiny zao ny laboratoire sasatsasana dia mandany 25 000 € isan-taona isaky ny dokotera. Zany no natao mba andresehana lahatra fotsiny ny marary iray mba hanomezana fanafody azy. Zany hoe ny pharmacie, ny laboratoire pharmaceutique, ny pharmacie dia miasa mivantana miaraka amin'ny dokotera. Zany hoe ilay dokotera efa miara-miasa amin'ny pharmacie ary efa fantatra ny isany sy ny anaran'ilay fanafody tokony mila olanina, tokony mila ho lafo maro dia maro. Ary avy amin'izany no ahitana an'le hoe rehefa marary ny olona iray na marary kibo izy na marary loha izy na marary inona, tsy maintsy mahita doliprane ao tsy maintsy mahita paracetamol. Izay fomba fiasa zay dia iarahan'izy ireo miara-miasa amin'ny laboratoire voalohany indrindra, avy eo ny pharmacie dia avy eo ny ilay dokotera. Tamin'ny 1979 ny OMS na ny World Health Organization dia nampidina fivoaran'ny cholesterol hatramin'ny 770 mg par décilitre ao anatin'ny rà mba ho lasa 200 mg par décilitre ao anatin'ny rà. Any États-Unis fotsiny Amerikanina mihoatra ny 270 tapitrisa no lasa addictive, lasa latsaka ao anatin'izany fihinanana fanafody zany. Fa ny aty amin'ny firenena européenne kosa indray ny fampiasana anti-cholesterol dia mihoatra avo 3 eny raha aty amin'ny firenena européenne. Zany hoe hoazavaiko kely vetivety cholesterol mantsy tena mamono ny ankamaroan'ny olona eto ambony tany. Ny voalohany indrindra tena voakitsikiny zany dia ny ao Amerika satria ny laboratoire dia tsara ho fantatra fa tsy fanafody irery ihany. Ao anatin'ny molécule io daholo ahitana ny molécule atao anatin'ny fanafody, anomoronana molécule atao anatin'ny sakafo, ary ao anatin'io sakafo io no mahatonga an'le cholesterol be indrindra sy ny diabète avo indrindra. Mitovy ihany ny molécule atao anatin'le fanafody horaisina hoanina dia azahoana diabète ihany koa, azahoana cholesterol ihany koa, mbola azahoana fahalemeny maso na mampikorotana ny saina, mampikorota-tsaina zany mahalasa dalana, mahatonga an'le olona tsy mahazaka an'le fanafody dia lasa mamono tena na lasa dala. Araka ny nazavaiko teo ny fanafody foronina mba hamoronana aretina vaovao. Raha ohatra ka mba naharaka sy nahafantatra an'le tantarany Dr Nack isika ho an'izay maharakaraka, izany Dr Nack zany dia tantarana dokotera anankiray izay milaza ny fomba fanaovana dokam-barotra amin'ny resaka fanomezana fanafody olona. Zany hoe raha miditra ao anatin'le kabinetra anankiray ianao na marary ianao na tsy marary tsy maintsy mivoaka marary ianao ary tsy maintsy mamantana any amin'ny pharmacie le vidy fanafody. Zany hoe raha marary loha le olona na hoe marary nify na marary inona dia tsy maintsy mivoaka miaraka amin'ny ordonnance na fanafody paracetamol na zavatra ohatr'izay, na tsy marary ary izy na dia juste hoe marary loha fotsiny zavatra kely mora ho afaka sitranina dia tsy maintsy mivoaka miaraka amin'ny ordonnance. Ary le ordonnance na izy mandovola raha ohatra izy ka tsy manana assurance, na izy mividy an'le fanafody fa le assurance no mandoa an'le fanafody any amin'ny pharmacie. Zany hoe na ny assurance na le olo-tsotra tsy maintsy mampidi-bola amin'le laboratoire sy amin'le pharmacie. Ny teneniko hoe mamorona aretina vaovao izy reto. Omeko ohatra vitsivitsy kely fotsiny amin'izay aretina efa fantatry ny be sy ny maro dia ny VIH sida sy ny Ebola. Izay no raisitsika ohatra androany. Izany aretina sida zany dia fantatra fa nahafatesana olona marobe ary mbola tsy misy fanafany amin'izao fa misy vaksiny kosa indray satria hitanareo amin'izay noforonina le aretina mba nahaizan'izy reto ny karoka, fanaovana fikarohana mba ahitana tsindrona na ahitana vaccin omena contre an'izany sida zany. Ny aretina sida sy ny Ebola mitovitovy fomba fatao
mitovitovy fomba zany fidirany amin'olona fa amin'ny tsiranoka na amin'ny ra na amin'ny fifandraisana ara-nofo no azahoana zany aretina zany fa tsy virus araka n'ilay miparitaka mikasika ny Ebola raha zao tontolo zao hoe rehefa mikohaka de miparitaka le aretina na miparitaka eny amin'ny habakabaka tsy miparitaka amin'ny habakabaka zany fa misy fifandraisana amin'ny raha misy olona maratra de mifandray amin'iny rano le olona maratra iny ka manana an'le aretina le olona de zay izy mifindrany na ianao mifindra manao firaisana ara-nofo amin'le olona de ifindran'le aretina. Ny fameronana izany virus ao amin'ny olombelona dia tanjona famonoana olona. Tsy fisiany fifamatorana eo amin'ny otrikaretina VIH sy ny fahafatesana azo avy amin'ny sida mifandray aminy na loza fanandramana fotsiny no antony nanaovana an'izany. Ny docteur Robert Stryker zao manampahaizana momba ny patolojia amerikana ny tsimok'aretina sida dia noforonina tao amin'ny laboratoire amerikana anankiray ao Amerika. Araka ny filazany docteur Leonard Howard Fitz ihany koa dia diplôme nazo diplôme momba fahasalamam-bahoaka ao amin'ny universitény Harvard dia niparitaka tamin'ny alalan'ny fampielezana vaksiny tany Amerika Atsimo sy Afrika izany virus VIH sida zany. Averiko kely niparitaka tamin'ny alalan'ny fampielezana vaksiny tany Amerika Atsimo sy Afrika ny alalany piasany fahasalamana ny fanaparitana zany virus VIH sida zany. Tamin'ny 1970 ny service tsy amparatelon'ny sovietika dia nandefa fanambarana mba nilazana izy ireo zavatra marina mikasika izany fanaparitana VIH sida zany fa saingy nijanona tampoka noho ny tindry azo lena zay azo nataon'ireo diplomatika États-Unis. Izany zavatra zany ihany koa dia tsara fantarina fa ny antony namoronana ireo aretina ireo na VIH sida na Ebola dia mba amonoana olona maro mainty hoditra sy ireo antsointsika hoe homosexuel na ireo lehilahy miray amin'ny lehilahy na vehivavy miray amin'ny vehivavy na koa ny zoophilie izay olombelona miray amin'ny biby. Ireo olona karazan'ireo olona ireo zany no tena namoronana izy ireo an'ity aretina ity virus ity mba amonoana olona mainty hoditra na ireo homosexuel. Docteur Alan Cantrell nilaza fa ny fianaky ny virus dia nipoaka zany hoe nivoaka tao amin'ny Manhattan tao États-Unis taorian'ny fampielezan'ny vaksiny miady amin'ny hépatite B. Namoana an'le vaksiny hépatite B zany mbola vaksiny mikasika ny firaisana ara-nofo ihany koa zany vaksiny ray zany de tokony mba fantatsika mikasikasika an'izany zany hoe navoaka fandraindraika tamin'ny famoahana an'ity vaksiny momba ny hépatite B ity io virus sida io. Voatanisa ireo tranga voalohany tamin'ny taona 1993 93% amin'ny vondrona voalohany nisy vaksiny dia maty tamin'ny sida. Ary Dr. Cantwell dia miapanga ireo manampahaizana momba ny aretina mitambatra miaraka amin'ny départementan'ny fahasalamana amerikana na amin'ireo sampandраharany mpitsabo ao amin'ny firenena mikambana. Araka ny voalazany ihany dia ireo laboratoire amin'ny Allemagne sy ireo supremaciste fotsy izay azo tombony amin'izany. Zany hoe ireo laboratoire ireo sy ny supremaciste fotsy no namorona ireto vaksiny ireto sy fanaparitana izany virus zany satria supremaciste fotsy zany dia anisany olona mpanavakava-bolokoditra noforonina ho mpanavakava-bolokoditra mba amonoana ny olona mainty hoditra. Tamin'ny taona 2010 nionjam-peo iray momba ny tsikombakomba milaza fa i Robert Gallo mpahay siansa izay nilaza ny paternity amin'ny VIH dia nirehareha-pahy be maso fa nanangana ny sitrapo ny amonoana ny mainty hoditra sy ny antsointsika hoe pelaka zany hoe ny homosexuel satria tsy mifindra moramora foana zany aretina VIH sida sy Ebola zany. Manazava ny professeur Bruno Marchou lehibe ny aretina voan'ny arety mifindra sy ny tropical any amin'ny hôpital Purpen
Toulouse. Ity mikaretina Ebola dia ampitahaina mivantana amin'ny sida nohony fiparitahany izany aretina zany amin'ny raha. Izany suprémaciste zany ireo suprémaciste fotsy ireo dia ny hevitra dia le olona manana hoditra fotsy izay milaza azy hoe ho ambony razana zany. Toy ny zavatra saikista amin'ny fotoanany Hitler dia saika hoe ho finoana daholo zay olona rehetrarehetra fa ireny Allemagne na Scandinave le blanc be reny le mangamaso reny zany tiandry zareo hoe ivelona eto ambony tany fa reny amin'izy ireo no ambony razana tena olona ambony razana. Fa nary zareo samy européenne raha mbola misy 10 mikasika an'izy ireo toy ny fanelikiliana ireo indiana, ireo indo-pakistanais na ireo indiana sy ireo arabe satria raha araky le efa nazavaiko taloha ny caucasiana mantsy fotsy hoditra daholo izy rehetra zany anatin'izay ao daholo na ny Afrika ny tandrefana rehetrarehetra russe, européenne sy ny rehetrarehetra efa nazavaiko zay. Noforonina zany ilay molécule mba hamoronana ny aretina vaovao. Noforonina ihany koa ny aretina vaovao ireo molécule vaovao sy aretina vaovao foronina reo dia misy tanjony daholo. Eo ny dokam-barotra ampidirana vola any amin'ny kitapo mpanjakan'izy ireo eo ihany koa ny zavatra mivantana direct dia mba ny amonoana ny mainty hoditra en masse, zany hoe amonoana andripahana mainty hoditra maro dia maro. Tokony mba ho fantatratsika fa ny aretina zay mivoaka rehetrarehetra any Afrika daholo ny amoahany anazy rehetrarehetra any dia misy aretina ohatran'izao ny Afrika vao tamin'ny 2018 zao misy aretina anankiray fa mbola tsy dia namoahany zareo anarana izy ity aretina vao nivoaka indray izy io dia mivoaka misofina ny raha alohan'ny faty le olona zany ny raha mahazo an'le aretina le olona dia ny tahany fiainany 1 andro na 7 andro dia maty le olona misy raha mivoaka avy amin'ny sofiny iny dia avy eo izy maty fa mbola tsy dia navoaka ampahabe maso le aretina ary mbola tsy navoaka zany ny tena anarany fa raha vao mahafantatra fotsiny vao henoko fotsiny ny anaran'le aretina dia tsy ho adiniko ny ampandriatsika sy mba ampiomana atsika amin'izany rehetrarehetra zany fa tokony mila fantarina ary olombelona tokony mila fantarina fa tsy misy aretina mipoipoitra fahatany zany fa ireo laboratoire ireo no mamorona ny aretina mba hamoronana fanafody mba handraisana azahoan'izy ireo vola anaovan'ireo laboratoire fikarohana indray any aoriana any. Zany hoe vola azo amin'ireto vola azo avy amin'ireto aretina sy ilay fanafody amidy omena indray ilay laboratoire mba anaovan'izy ireo fikarohana vaovao indray. Raha vita indray ny fikarohana vaovao iny dia avoaka indray le aretina vaovao ny foronina sy le fanafody vaovao ny foronina dia vola azo avy amin'iny dia amoronana vaovao dia tsy fantatra mihitsy hoe amivina izy ity izay vao vita fa atzay dia efa nisy nahita karazana aretina marobe tsika sy défilé teo nandeha ny tuberculose nandeha daholo peste, sida, Ebola fa tsy aitsony ireo zany ny tanjona ataon'izy ireo eo ihany ny vola miditra ao anaty paosiny eo ihany ny vola omenan'le laboratoire fa ny tanjona araka ny teneniko teo dia ilay andripahana ny mainty hoditra fa saingy raha ohatra ka maharaka tsara ny vidéo ataony quand il faut s'y faut éveil dia efa nazavaiko zay fa ny olombelona eto ambony tany manao an'le hoe andriamanitra tsy misy andriamanitra iray dia andriamanitra iray ihany no mijery atsika ary zany andriamanitra iray mijery sy miay atsika zany no mahatonga ireo mainty hoditra tsy mety ripaka aripaka amin'ny alalany rehetrarehetra na aripaka amin'ny alalany famarotana azy ireo aripaka amin'ny alalany aretina fa tsy mety voaripaka na izy ireo raha manontany tena hoe inona ny antony inona mahatonga an'ireto afrikana reto tsy mety ripaka mihitsiny ataon'izy ireo daholo avoaka ny vaksiny vaovao mba amomba na atao anatin'ny sakafo amin'ny aretina azy ireo mba amomba fa mbola mahita
moyen foana zany ny afrikana iterahana marobe anatiny zany rehetrarehetra zany ihany koa fanaovana ny fanabaizanaizana hoe aza miteraka maro fa lasa mabe fahantrana dia zany rehetrarehetra zany a antony natao zany a mba avintsy ny afrikana mba anamoramora ny andripahana ny mainty hoditra satria ny eto ambony tany a rehefa maty de velona, rehefa matory de mitsangana, rehefa matory de mifoha, rehefa petraka de mitsangana, rehefa matory ianao de mifoha, rehefa aveo maty ianao de velona indray. Velona anao a tsy maintsy mbola ho maty indray ianao a indray andro. Ohatran'izay ny zavatra fomba fiainana eto ambony tany. Zay indray ny androany a dia manome fotoana indray a manaraka natao fohifohy lavalava kely a fohifohy kely zao de manjary mamona aminaina dia manjary leo nareo mijery anazy a na tsy jerevana loatra ny farany dia amin'ny manaraka indray a manao misimisy a resaka suprémaciste blanche zay indray no resantsika amin'ny manaraka satria no resako izy teo a dia mba hidirantsika lalindalina kokoa amin'izany resaka suprémaciste blanche zany a dia blanche zany a dia manome fotoananao indray a manaraka dia mametraka ny veloma mandra-piona amintsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any a veloma daholo tompoko satrapetsaka nanaraka hatramin'ny farany.